Lafa vao makasika ny fampianarana ambondry najoro ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny fikambanana Soluma na ny Solidarité des leaders universitaires de Madagascar ivondronana mpianatra sy mainto milaly ny mpianatra ny université ity fikambanana ity ary manerana ny université na eraky Madagascar ahitana izany avokoa ny tanjon'ny fikambanana dia ny anampy ireo mpianatra amin'ny lalam-piofanana izay arahany anampy ihany koa amin'ny asa aorianan'izay fahavitany fianarana izay toy izao ny fanazavana. Fahatongavana amin'izao takariva zao moa dia tsy inona tsy akory fa ny fijoroany ny association Solidarité des leaders universitaires de Madagascar na Solima. Tianay ny manamarika fa isaorana manokana ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara Hery Rajaonarimampianina izay nanaiky mba hatonganay anangana an'izao association zao satria ny antony nanajoroana ny association dia misy ny fampandrosoana izay tia napetraka eny amin'ny université. Inona tokoa moa ny asa vita taoriana n'izay zavatra fananganana n'izay manokana n'izay association zay. Tafatsangana ty association ty izay nisy solotena mpianatra isaky ny université anakenina ny voalohan'ny volana sy ny faharoan'ny volana septambra lasa teo ka tafatsangana ary ny association nationale izay manana ny bureau national ary isaoranay manokana ny docteur Berid Jaravelomanatsoa izay nanaiky mba atanke izy leader teny amin'ny université nanaiky ny hanoro hevitra satria mitovy ny tanjony any amin'ny fampandrosoana ny université zay, any amin'ny fampandrosoana ny mpianatra izay. Aorianan'izao kosa dia tsy maintsy anao reo structure provinciale izay ary vita zay structure provinciale zay dia tsy maintsy ihany koa miadere mpianatra izay lina sy mangetaeta an'izany association zany. Eto dia tianay marihana manokana rehefa tavajoro ary ny association Solima dia nisy ny ireo olona izay navita fianarana teny amin'ny université ny mpanjakana ireny ka mandeha any ampitan-dranomasina niteny taminay ry zareo hoe rehefa misy zavatra ataonareo dia mba pahampatary zahay fa eto zahay anatin'ny fandaminana azy tanteraka. Fahatelo manarakaraka an'izay, inona marina moa ny atom-pisiny ny association. Ny atom-pisiny dia matsapy zay fa misy ny banka eny amin'ny université. Tsy teny fotsiny zay afa-tsy ireo mpianatra, misy ny mpianatra mahay nefa mijanona eny anelanelam-potoana toy ny hoe sahirana izy eo amin'ny fanatanterana zay fianarana izay, eo amin'ny fanatanterana zay hoe tokony azahoany an'izay diplôme maha mpianatra mpikariko azy zay. Tao anatin'izay nefa hoe rehefa mianatra ianao dia tokony avy hatrany dia hoe miasa sahaza an'izay toerana ny anaranao teny zay. Ny tanjona ao anatin'ity association ity dia manome ohatra zahay hoe tokony omena orientation ireny mpianatra afaka baka ireny satria tsy mahafantatra akory izy hoe inona moa ny tokony arahako rehefa mandeha ny amin'ny université zao,